Alahady ny serikany io ko dia manampateraka ny fotoana ny sampana lela kristianina eto amin'ny fiangonana. Tompo, fiadina omeny fanano masina anay ny teninao ary toy ny zavatra rolery zany. Manolotra zano anay indray no tompo ankehitriny raha ndresian'ny teninao zahay. Mba izahay mandray zany rehefa tompo dia mangataka indrindra izay mba ho azavaina sy ho tsilovy fanano masina ary mba ho vaozy ny tompo ny ety anatinay. Ahitanay ny zava-miafina ao amin'ny teninao. Ny amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Amen. Miaraka maka ny teny soratra masintsika. Izany tohitantsika eo amin'ny bokin'ny Isaia, toko faha-20 na 50 ka hatramin'ny fahasivy, dia mitozantsika eo amin'ny Luka faha-20 ny 5 ka hatramin'ny 11 ary mifaranatsika ao amin'ny ny mpianana faharoa, toko fahatelo ny 12 ka hatramin'ny 12. Rehefa hitantsika izany dia hitantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny vozy Jehova izay anavitry ny Israely sy ampody ny voninainy. Ny fanahin'i Jehova Tompo no ato amiko, satria Jehova efa nanositra ahy toro-teny soa mahafaly amin'ny mpandefitra. Efa naneraka ahy sitrana ny torotoro fo izy, ary toro fanafahana amin'ny babo sy amoaka ny ao an-tranomaizina ho an'ny mazava. Itoro taona ankasitrahan'i Jehova sy andro ny famalian'Andriamantsika, ampionina ny malahelo rehetra, hanolotra ho an'ny malahelo ao Ziona, eny hanome azy namana ho solon'ny lavenona sy diloelo fifaliana ho solon'ny fahalevovana, ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanahy rehetratreraka mba hanaovana azy ho azon'ny fahamarinana. Nambolen'i Jehova ho fampisehoana voninahitra, koa hatsangana ny efa rava hatramin'ny fony faharoa, ary amboarina ny efa lao hatramin'ny fahiny, tia ho avozina indray ny tanàna rava izay efa lao hatramin'ny tanàna lasa elo. Ary ny vahiny onona ao ka hiandry ny ondry amanosonareo, ary ny hafa firenena ho mpiasa tany sy ho mpanamboatra tanim-boaloboka ho anareo, fa ianareo kosa no atao hoe solon'ny Jehova, mpanao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamantsika no milasanareo ho lasanareo ny harena ny firenena, ary antony voninahitra azy ianareo. Ny enatrareo ho soloina avy ho eny, ary ny
trondromaso no soloana omby amin'ny anjaralovana ary noho izany dia azo androeny ao amin'ny taniny izy fifaliana mandrakizay no azy fa izao Jehova dia tirarony alako ny fanokana amin'ny faharatsiana omeko ny farany asany amin'ny fahamalonana izy ary fanekena mandrakizay no ataoko aminy ny tarana no fantatra any amin'ny jentelisa ary ny terany any amin'ny firenena izay rehetra mahita azy dia fantatra azy ho taranaka ho tahiny Jehova. Aroa izao aminareo mangatady eo nomeny ianareo mitadiava dia hita ianareo tondrono dia voana ianareo fa izay rehetra mangataka no mahazo ary izay mitady no mahita ary izay mandondrono no vahana fa iza moa aminareo izay ray raha angatany zanany mofo no hanome azy vato ary raha angatany azan-drano no hanome azy menarano no firen'ny azan-drano ary raha angatany atody no hanome azy maina koa raha ianareo na dia ratsy azy mahalalahany ny zavatsoa ho an'ny zanakareo tsy mainka avany ny ray izay hanan-danitra no hanome ny fanamasinana ho an'izay mangataka aminy. Koa amin'izany satria manana izany fanantenana izany izahay dia sahy tokoa ary tsy tahaka ny Mosesy izay nanano an-tavana tamin'ny fisarodonana mba tsy hibandrina zanak'izay faran'izay ny alevina fa efa donto ny saina fa ambaraka androany dia mbola tsy nesorona ihany izany fisarodonana izany raha vakina ny teny fanekena taloha satria ao amin'ny Kristy ihany ho anesorana izany fa misy fisarodonana manarona ny fony ambaraka androany raha vakina ny teny Mosesy kanefa rehefa miverina amin'ny tompo izy dia esorona ihany ny fisarodonana ary ny tompo izany fanahy izany ary izay toeran'ny fanahy ny tompo ny toeran'ny fahafahana fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka hovana hahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Ray masino manamasiana ny fahamarina ny tena amin'ny fahamarina. Amen. Iavana malala amin'ny tompo amtonao amintsika rehetra hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Fifaliana ho anay mivady ny miaraka amin'ireo kristiana rehetra eto amin'ny FJKM Montréal miavaka amin'ity fotoana ity. Fotoana ray miavaka satria ankoatran'ny hoe mahafotoana ny sampana lehilahy kristiana azy dia fanambara teo tarihan'ny fotoana ny Israely ny fety reny
izay fotoana moa rahantsika malagasy akoatran'izay akalazaina ny fotoana akalazan'izany aty amin'ny firenena misy atsika iaintsika ity. Noho izany dia manamafy ny fiarahamanareo sampana lehilahy kristianina rehetra misaotra amin'ny faharasana ary tsy izay mivady ihany no manarana zany fa misy olotena ihany koa miaraka aminay eo izay loko fa misy koa mihafa avy amin'ny sampana lehilahy kristianina Lefitsikema Quebec dia isaorana miarabana roa zay araka izany ary manamafy ny fiaravana ho an'ireny rehetra. Zay zany le mahamalagasy atsika ry amiko mahazo tombony kely foantsika satria efa mifampiaraba tamin'ny 13 May dia mbola misy kadondra ihany dia isaorana mirazoko atsika rehetra. Iavana malamo amin'ny tompo ny tenin'Andriamanitra zay fampizarantsika amin'ny teny ity dia mbola mifantoka ao anatin'ny lohahevitra mpanjintsika Fitsekema manao hoe maneky ho avaozan'ny fanahymasina. Efa maro no tenenina tao anatin'izany ry havako, efa maro ny zavatra amin'ny fampizarantsika ary loko fa tsy latsa-danja izay fanambara tamin'ny toeran-kafa ny nambara tamintsika teto ny Fitsekema Montréal araka izany fandeho ny fitiniko izany amin'ny teny ity. Fitiniko izany atao hoe maneky ho avaozan'ny fanahymasina izany. Fanontaniana-penaka dia izao nilatsaka tokoa reny ny fanahymasina, nandalo tokoa reny ny Pentecoste, niara-paly isika tamin'ny herin'ny androany, nanam-pifaliana isika ny alatsinainy satria teo anatin'ny andro firesana rahateo izany. Dia mety anontany isika nivalina tahaka ny tantara fotsiny ihany ve izany fanahymasina izany, dia tahaka n'ilay ray taon'ny ry ihany ve izany mba nakalazaina ihany fa ny apitso dia nilasika reraka, ny apitso lasika fehezo ny kibo manomboka izao fa lany ny volana naovana fety, ny apitso tena sahirana fa tena nanao fety loatra tao anatin'ny iavako malala amin'ny tompo tamin'io fa kristiana isika ary ny baiko namenatsika tamin'ny alalan'izany hoe maneky ho avaozan'ny fanahy zany dia misy antony. Te ilaza aminao aho fanomezana izany lohahevitra izany famarana amin'ny volana mety rahatelo dia izao misy tombontsoa vitsivitsy reto tiako mba fampizarana aminao ao anatin'izany hoe mandray ny fanavaozan'ny fanahymasina izany ianao mifiainanao. Misy tombontsoa vitsivitsy reto izay tokony hanananao, hoentinao miatrika amin'ny fiainanao, hoentinao mamakivaky ny fiainana isan'andro, hoentinao manompo an'Andriamanitra, hoentinao miaina ao anatin'ny tokantranonao, hoentinao miaina any anatin'ny toeram-piasana, hoentinao miaina any amin'ny toeram-pianarana sy ny hafa rehetrarehetra any amin'ity fotoana ho avy izay mbola diavintsika ity. Raha izao baibolitsika ry havana vakita tamintsika telo nioka toko fa 1:20 andininy fahasivy ka hatramin'ny 7:10 izay milaza indrindra ny fampianarana ataon'ny tompo ny amin'ny tokony hivavahan'ny olona ary dia rafitra nampianatra an'izany izy ny mitetika ny fivavahana izay fanaon'ny kristianina rehetra rehefa ny fotoana tahaka an'izao ka inzay tsika miretina ny hoe ny vavaka nampianaran'ny tompo. Hoy Paoly apôstôly ao amin'ny Galatiana 5:5-20 raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Dikan'izany tsy velovelom-pona isika, tsy velom-belom-pona isika averiko indray mandeha fa manana ny fanahy azo antoka izany. Ary rehefa miaina ao anatin'ny fanahy tsika ka tarihan'ny fanahy dia Paoly apôstôly ihany milaza an'izany eo amin'ny 2:20 sy ny 7:20 manao hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famirampanahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahamonam-po. Ry havako malala, iza ny reny tsy mba maniry zany, iza ny ankonana tsy mba maniry zany, iza ny lehilahy kristianina tsy mba maniry zany, isika izao na inonina fiainantsika na inona fiainantsika tsy mba maniry fifaliana, fiadanana, fitiavana, faharipo, famirampanahy, fanaovan-tsoa sy ny sisa sy ny sisa iainantsika isan'andro zany rehetrarehetra zany. Ka raha maniry zany ianao maneky ho avaozan'ny fanahy masina fa omeny tompo anao izany rehetrarehetra zany. Ry havana malala amin'ny tompo, raha manontany ianao ary ny tompo amin'ny teny ity
manake ho avavao fanamasina inoko marimarina kokoa fa mahitsy ny valitentsika ka ny hoe ely manaky ahy ho avaoza ny fanamasina raha toka entahaka zany ny valiteninao dia matoky efa misy tombontso telo lehibe omeny tomponao dia ny valibavaka sy ny zavatso reketin'izany valibavaka zany ary ny fanamasina anampy anao fa raha mbola misy kosa no misalasala any manodidina antsika rehetrarehetra ny diavako dia aza kivy isika fa mivavao azy ary mba fampataro aminy fa raha manaiky ho avaoza ny fanahy masina afanahy masina tompo izy dia azo valibavaka tsy miakirery amin'ny fiainana ary indrindra omeny tompo ny fanahy hitarika azy koa mino sy manantena ary mirary soa manokana ho an'ny sampana lehilahy kristianina amin'ny aditsiny andraikitra rehetra izay atreny tsy teto amin'ny efitsika memorial ihany fa fantako fa misy vahiny hafa ihany ko eto any amin'izay adidy ataontsika rehetra mirary soanareo reny mirary soa miankonana rehetra fa fety ombonana zany fety zany mirary soa antsika rehetra amen. Dia voaloha teny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika satria tafahoana indray tamin'ity zavatra nokarakarain'ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny FJK Memorial ity. Zavatra roa no tiany fampizarana ry havana dia ny hoe anisan'ny tena fanomezam-pahasoavana nomen'ny tompo antsika fiangonana any Madagasikara na ahafahana hoe nampisy zany fiangonana izany amin'ireo fiangonana kristianina any Madagasikara aty Amerika Avaratra ahafahana mitoro ny filazantsara. Dia isan'izany moa ny sampana lehilahy kristianina teto amin'ny FJK Memorial izay nanasanay ka ny anteninay dia izao isika dia nambin'Andriamanitra ary rehefa nambin'Andriamanitra isika indrindra ny lehilahy kristianina dia mampirisika antsika rehetra mba hiara hitoro ny filazantsara ao anatin'izany sampana lehilahy kristianina izany aty amin'ity firenena ity satria adidy lehibe tokoa izay andraisantsika tsirairay avy ny fizarana ny filazantsara ny Kristy izany rehetrarehetra izany. Dia inona fa tsy hijanona eo zany fa mba aprisihana ny rehetra ao anatin'ny sampana ny ao anaty sampana dia mba hiasa hatrany hanatanteraka izany am-pifaliana dia mba ho avy ny fotoana manaraka ahafahantsika miona indray amin'ny fitoriana tahaka an'izao. Izay angamba ny fitenenana. Misaotra indrindra tompo. Dia faly manolotra firarian-tsoa an'ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny fiangonana FJKM Canada Montréal dia mirary izany sampana izany mba ho sampana ijoro vavolombelon'ny Kristy eo anivon'ny fiangonana sy ho fitorianany filazantsara dia ho fenony fanamasina. Dia mirary soa ny SLK zany amin'izao alady ny SLK eto amin'ny fiangonana izao ho tain'Andriamanitra trany. Misaotra tompoko. Ny tenako dia misy olo-tena ny fiangonana FJKM Ottawa Ray Manontolo ary miaraka amin'reto lehilahy reto dia faly miarahaba anareo sampana lehilahy kristianina eto amin'ny fiangonana FJKM Memorial amin'izao andro ahatsiarovana ny andraikitra izay iandraikitanareo eo anivon'ny fitoriana amin'ny tenan'ny Jesosy Kristy izany. Sambatra ny fiangonana eto amin'ny FJKM Montréal manana anareo satria ianareo no antsoina hoe lehilahy endry ary ny lehilahy endry dia ampahafantan'Andriamanitra ny lalany voasoratra ao amin'ny soratra masina izany. Koa mirary soa anareo hitazona izany fahendrena avy amin'ny fanahy masina izany satria izany ihany koa ny loha hevitra amin'izao aladinareo izao dia ny fanavaozany ny fanahy masina. Hitoetra anatinareo mandrakariva zany fanahy masina izany hanome ny fahendrena ho anareo fa izany fahendrena izany ihany koa nitondra hery ho anareo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dia ny voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany izahay avy any amin'ny FJKM Ottawa kosa dia miompo-po
sy fanahatrany amin'izany asa fitoriana iraisinay izany. Saotra tompo. Miaraba ny SLK amin'izao alady natokana ho an'ny SLK eto à Montréal zao. Izay ao vao amin'ny FDL na fikambanandehilahy Luterana Montréal dia mirary soa indrindra ho anareo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Saotra tompo. Miarahaba manokana ny sampana lehilahy kristianina eto anivon'ny fiangonana FJKM Québec. Amin'joretany tena koa misolo tena ny sampana lehilahy kristianina avy amin'ny Québec ary mampahery antsika lehilahy rehetra ao anatin'ny fiangonana ho sahijo tokoa ao anatin'izany fijoroana vavolombelona izany ao anatin'ny asan'ny tompo. Ny teny fampaherezana ho aroso antsika dia ny ao amin'ny Efesiana 4:4-7 izay tarigetra atsika rehetra atsika lehilahy rehetra dia ny mba halehilahy lehibe tokoa atsika mahatratra ny ohatra ny alehiben'ny fahefenoan'i Kristy. Io moa ry havana dia teny manamarika amintsika lehilahy rehetra kristianina fa isika lehilahy kristianina dia modely eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy, modely aty anivon'ny fiarahamonina ary modely aty anivon'ny fiangonana. Ka mba ho lehilahy anana ny fanahin'Andriamanitra, ho lehilahy mahatoky sy mifikitra hatrany amin'Andriamanitra ary ho lehilahy ihany koa ho feno fahendrena sy fahatahorana an'Andriamanitra dia manentana ny lehilahy kristianina ao anatin'izany izay olona mety misalasala manantona andreo rahalahintsika ameno isa anao ny asan'ny tompo fa mahafinaritra izany firalahiana ao anatin'ny asan'ny tompo izany dia mirary soa indrindra ho an'ny sampana lehilahy kristianina ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Satisfied.